Efa resaka ny mahakasika ny fifidianana be ny tanàna ihany sika ny tanterahana androany ny fisarihana ny laharan'ireo lisitra ny kandida ho be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ho an'ny distrika Anatsimondrano efa manana ny laharany avokoa araka izany ireo kandida handray anjara ao anatin'ny fifidianana be ny tanàna ao anatin'ity distrika ity. Vito marainy io avokoa ny fisarihana ny laharan'ny lisitry ny kandida ho be ny tanàna sy mpanolotsaina ao anatin'ny bulletin tokana manerana ny commune enina amby roapolo ao anatin'ny distrika Anatsimondrano. Ireo zany tsy maintsy fitaina androany satria nahoana raha pitsy zany ireo dia tsy maintsy antenany amin'ny senita satria io tirage au sort io mitondra ny laharany les candidats eo anivony fanaovana hoe bulletin unique sy mitondra ihany koa zany hoe firy numéro ny panneau d'affichage izay hoentiny rehefa anaovana vacante. Alohan'ny zany dia vita fa matsara io satria raha vaovao zany dia efa vita zany angambany eo amin'ny fahefamparabe folo mahero zany zany amintsika. Rehefa vita ny tirage au sort dia fantatsika zany fa hoe tsy maintsy be zany ny fanomana ny resaka le bulletin dia kosa ny fanomana matériel ety distrika zany efa anomana an'ireo zay iasa amitateraka ny fifidianana ohatra hoe eo anivon'ny commune zany efa homanina olona rehetra zany hoe CEC les commissions électorales au niveau de commune efa homanina zany le olona hoe efa anday alaikitra. Tao anatin'ny mangarahara no nijoro amin'ny fisarihana raha nambaran'ireo kandida. Fahitako ilay tirage au sort aloha zany dia nangarahara ilay izy satria nampiseho tsara ilay numéro hoe reto natsofoka tsirairay tao anatin'ny urna dia samy maka tsirairay ny candidat dia faly izy efa nahazo ny laharana voalohany sady izay ihany koa ny vehivavy tokana ao anatin'ny commune de Masandrano. Tirage au sort aloha nafinaritra fa be mpifanena anao sisy sivy numéro zahay numéro 1 efa miady. Manoloana ny fifanolanana misy eo amin'ny antenimieram-pirenena sy ny solombavambahoaka dia manahy ny fanemorana fifidianana ny kandida ho be ny tanàna saingy heverin'izy ireo fa dingana ny firosoana ny fifidianana ny fanatanterahana ny atsapaka ny tanterahana androany. Matahotra dia matahotra tokoa nefany no hoe nampanatsoina izahay anao tirage au sort na tenenina hoe ataovy ny taratasy dia natao ilay izy satria hoe izay zany ny lalàna aloha mifehy atao daholo izay azo atao fa ilay izy aloha raha amin'ny raharaha amin'izao fotoana izao dia hita tokoa fa dia sahirana isika vahoaka malagasy fa dia ataon'olona kilalao lalandava. Iny moa zany resaka politika mihitsy fa ny anay ty tena resaka le akafaovaoka miasa rehetra tsisy miova fa mitohy foana ny anay miasa zany ary efa trano zay misy moa fifidianana dia manao zay tsy misy moa zany fifidianana dia mbola anao ihany zay fotoana mampisy. Mikasika anisan'ny lisitry ny kandida ho be ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'ny distrika Anatsimondrano ny commune Antanjombato mibetsaka indrindra anisan'ny lisitry ny kandida ahitana mpifaninana sivy ary ny commune Tsefa kosa ny vitsy indrindra ahitana lisitra roa.